mandrakariva ny ao anatsika amin'ny fiaraha-mivavaka toy izao ry havana ary dia manonona ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Omany eo ambany masontsika ny salamo fahadimy amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salamo fahadimy amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Mitsangana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, miderahan'i Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voareharehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Amen. Dia hivavaka isika ry havana. Amin'izay niantsonao anay tsirairay avy, ny fo tamin'ny torimasonay, dia tsaroanay koa ny asan'ny fanainao masina mahery, tsy mahatafandrimandry anay ho amin'ny tony fiara-mivavaka maraina itony. Misaotra anao, mpanandre ny antsonao izahay, ary mbola afaka mamaly izany ankalalahana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Misaotra anao fa efa teto ianao, ilay ny tantananay, ary manatrika anay ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miditra eo amin'ny fonay ianao, ary mandinika ny momba ilay tsirairay avy. Tsy misy ny mafina aminao tompo, ny zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao. Hitanao koa anefa niezaka nataonay mba hampifaly anao ilay ny anto sy ny fidy. Ko amin'izay tsy fahatanterahanay indrindra, dia miantoraka ampanetretena eo anoloan'i Jesosy Kristy any mpamonjy izahay, mangataka ny famelana mba hanadiovana anay amin'ny rany latsaka teo amin'ny azo fijaliana. Ary manantena koa fa ny asan'ny fanahy masina dia tsy ampisalasala anay amin'ny fandraisana ny famelan-keloka atolotrao. Indreto izahay mitanatana vava ato an-tranonao, vokisy zavatsoa avy amin'ny teninao, mba hitombo ary hiorina dia hatsiaro indray anavao fanoratena no ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitenena aminay araka ny fombanao. Amen. Exodosy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Exodosy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Toy izao ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Ary Mosesy niandry ondry amanosy ny Jetro rafozany, mpisora tao Midianina, dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nakany Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny romemy anankiray, dia nijery izy ka indro nirehetrafo ny romemy kanefa tsy nahalevonana. Ary ho Mosesy, ivily kely aho aloha ka izaho io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy ahalevonany romemy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaho izy, dia niantso azy tao afovoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io. Dia hoy koa izy, izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova, efa hitako koa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina no ny ataony ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony, dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptiana, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita ary ny Amoritita sy ny Perezita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mpiady amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao,
hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Amen. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Exodosy 3:1-10 ampahany amin'ny fiantsoan'Andriamanitra any Mosesy hananjara eo amin'ny fanafahana ny zanak'Israely. Raisitsika amin'izay novakiana teo ry havana ny 3:1-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa avy ankehitriny ianao iraiko any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Olom-bo antso ny mpino, mazava tsara fa ao anatin'izany andininy zany dia miantso mivantana ny Mosesy Andriamanitra ary maniraka azy ho an'ny mpanjakany Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tany fanandevozany. Raha tsy aivina dia Mosesy niaona tamin'Andriamanitra niseho teo amin'ny romeny rehetra no tantarainy izao anjara mofinainantsika izao. Efa 100 taona no nandevozana tany Egipta ny zanak'Israely ary rehefa hitan'Andriamanitra ny fahoriana ary nitaraina ka ren'Andriamanitra izy ireo dia fanapahan-kevitra madiodio avy amin'Andriamanitra ny antsony any Mosesy mba hanafaka ny zanak'Israely nandevozana nandritra ny efa 100 taona. Ao amin'ny testamenta vaovao ity tantara ity dia manambara sahady ny amin'ny Kristy lay manafaka ny olombelona amin'ny fanandevozana izao tontolo izao, ny fanjakan'ny Satana. Sary ny fanafahan'ny Kristy ny zanak'olombelona amin'ny fahefan'ny Satana, ny fiantson'Andriamanitra ny Mosesy hanafaka ny zanak'Israely hivoaka amin'ny fanandevozana efa 100 taona avy any Egipta. Voantso ny mpino, olom-boantso ny mpino. Amin'izao 3:1-10 izao dia hitantsika fa Kristy mihitsy no voantso hanafaka ary Mosesy no tandindony izany. Amin'ny faharoa izao andiny tsoratra masina izao dia manambara fa voantso mbola handimbina hanohy ny asa-panafahana nataon'i Kristy ny fiangonana. Kristy no mpanafaka ary tandindony Kristy i Mosesy. Andriamanitra dia nilaza fa nijery ary nahita, niaino ary nandre ny fahorian'ny vahoakany tany amin'ny tany Egipta. I Mosesy izay any ampiandrasan'ondry no nantsony hiverina tany amin'ny mpiray tanindrazana mbola handevozana any Egipta. Raha nandositra izy moa fatatsika ny tantara eo amin'ny famaranana ny 2 avy namondra eo Egiptiana, dia nandositra izy ary nanambady ny zanak'i Jetro. Dia naverin'Andriamanitra izy ndana miverina any amin'ny mpiray tanindrazana aminao mbola handevozana afao izy ireo. Ny teny hoe amoaka ry havana eto amin'ity andininy ity dia milaza hoe manavitra na mama fatorana. Raha amin'ny testamenta vaovao izy dia tena arabaky teny hoe mamonjy. Irana i Mosesy hanavitra ama fatorana na hamonjy ny zanak'Israely nandevozana tany Egipta. Kristy no tonga hanavitra antsika, tsy hoe amin'ny lafiny ara-nofo fotsiny ihany, fa indrindra ny fanandevozana ara-panahy. Ny fanandevozana ara-panahy mbola malaky mahazo, mbola mamatotra ny betsaka eto amin'ity zao tontolo izao ity. Hoy Paoly, voavony Kristy Paska ho antsika. Marobe ny olona ankehitriny mbola tena ao anatin'izany atao hoe famatorana ara-panahy. Ny Egipta ara-panahy voafatotry ny fahotana samihafa
voagejany fitiavan-teny ny fahakiviana ny tsy fisipanatenana ary lavo mbola tsy tafana ao anatin'ny fahotana isan-karazany eo no ahatongavany Jesosy ilay efa nambarany Mosesy raha nantsoina hanavitra ny zanak'Israely hiala ny fanandevozany Egiptianina izy eo no isehony Jesosy amin'ny fanandevozany fahotana amin'ny fanandevozany fitiavan-teny amin'ny famatorany fahakiviana sy ny tsy fisipanatenana amin'ny fianjerana amin'ny fahotana amin'ny tsy fahafana miarina karazany fahalavona samihafa miseho Jesosy Kristy hanavitra hamonjy ary namary ny antsin'Andriamanitra ilay tsy nanota dia tonga ota mba hamonjena antsika voantso anoy izany asan'ny Kristy izany isika riavana anatanteraka ny asa fanavotany tahaka ny Mosesy isika koa dia antsoina hamonjy ny mpiray tanindrazana amintsika hamonjy ny olombelona tahaka antsika hamoaka azy ireo amin'ny fanandevozany Egiptianina ara-panahy fanandevozana samihafa mety mbola mahazo ary araka ny soratra masina eto hoe avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oroko hivoaka avy any Egipta hitondra famonjena ho an'ny manodidina antsika ao amin'ny Jaona 20 ny tompo dia milaza manao hoe tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo koa irahana raha lazaina ny hoe avy ankehitriny ianao irahako dia milaza zany fa tsy antsika ny asa fa asaina manao isika ny sitrapon'Andriamanitra asainy ataontsika dia fanafahana famonjena ny sitrapon'Andriamanitra izay iantsony atsika ka anirahany atsika dia fanafahana sy famonjena ho fanohizana ny asa efa nataony tamin'ny andron'ny Mosesy ary izay efa nitotosaina sy vita tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy havana malala rehetra ao amin'ny tompo izany antso izany dia miantefa amintsika tsiraray avy na mpitondra fivavahana sika na laika tsy tokony hoe hijery fotsiny fijalian'ny hafa isika tsy tokony hoe hitazana fotsiny fahavoazana isika fa hieritreritra koa ny antson'Andriamanitra inona no anirahany tompo atsika inona no ampanaoviny tompo atsika antson'Andriamanitra tsy hijery fotsiny na hiany vaovao mampalahelo isika fa hieritreritra ny tokony atao ao anatin'ny reny isika riavana ny solo-tenan'i Kristy amin'ny fanafana ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay fananafaka an'izao tontolo izao teo amin'ny azo fijaliana Mosesy dia nisalasala nanao hoe vitako ve zany iza moa aho fa ny tompo eo amin'ny 9:12 dia manao hoe ombanao aho hiaraka aminao aho riavana malala atao anatin'ity Exodosy 3:10 ity dia mahita sika fa Kristy koa no tena mpanafaka ary Mosesy dia sary ny Kristy nefa koa efa hevitry ny fiangonana olon-tsotra antson'Andriamanitra mba hanolo tena hitondra fanafana ho an'ny manodidina raha mbola ao anatin'ny fatorana ianao tsaroa fa efa-jato taona tany Egipta ny zanak'Israely mbola azo nafahana tsara aza mieritreritra hoe efa firy taona ny voafatotra tao anatin'ity zava-mahadomelona ity tamin'ity fitondran-tena tsy mety ity tamin'izao fitiavan-tena izao tamin'izao fahatsoa tsy fisipana-tenana izao mbola afaka mivoaka tsara amin'izany ianao satria manan-kery aminao ny tenin'ny Kristy manao hoe vita efa vitany ny fanafahana anjaranao mandray izany raha efa olona afaka kosa ianao dia valio ny antson'ny tompo tahaka an'izay nataony tamin'ny Mosesy miantso atsika efa afaka tamin'ny vahoan'ny Satana Andriamanitra anoho ny asa-panafahana nataon'i Kristy eny amin'ny fiarahamonina eny dia aza mihevitra tahaka ny Mosesy hoe iza tokoa moa fa valiny mazava no men'ny tompo mandihana amin'izao herinao izao tahaka an'izay nambarany tamin'ny Gideona
fanontaniana tia mpamarana dia ny hoe raha oviny ianao no aneo any Kristy mpanafaka sy mpamonjy ho an'ny manodidina anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay no ny teninao masina izay mampatsiaro anay fa ianao no Andriamanitra mahita ny fahorinay ary tsy mamela anay amin'ny fanandevozana ara-panahy. Misaotra anao amin'ny antso manokana sy masina izay asehonao amin'ny alalan'ny tantaran'i Mosesy sy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay mpanafaka sy efa nahavita ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Mamela anay raha indraindray tsy mazoto izahay, eny manampitsofina amin'ny antsonao. Mamindrafo aminay raha be tahotra izahay ary tsy manana toky, tsy mandray ilay toky avy aminao, Tompo ny fiantsony. Dia mijanona fotsiny amin'izao izahay, na mahita sy mandre ny fahorian'ny manodidina azy, na mahita sy mandre ny olana mianjady amin'ny fiangonana azy. Avereno aminay ny fahazotoana sy ny fahatokiana nompo anao amin'ny fiainanay andavanandro sy eo anivo ny fiangonana. Aza avela ho isan'izay mihemotra izahay ho amin'ny fahaverezana, fahandroso ho amin'ny famonjena. Ry Andriamanitra be indrafo, entsinay aminao amin'ny vavaka an'io, reo havana sy fianakaviana izay namoy zanaka noho ny fahampoizina naran-tsakafo. Ianao no mahalala ny fahatezerana, ny alahelo, ny fangiry filiana lalina ao anatin'izy ireo. Mianta aminao izahay mba hanasitrana ny fon'ny maratra, ampahiry azy ireo amin'ny alalan'ny fanainao masina ary hanome fahamarina sy fitsinjovana ho an'ny vahoakanao manerana ny tanàna sy ity firenena misy anay ity. Mbola hanohana ny mpitsabo amin'ny fahazavan-tsainana ianao amin'izay farany azo ny atao, tsy rahavitanan'izy ireny. Aseho ny famindramponao amin'ny fomba hiasan'ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra tandrify azy tsirairay avy, mba tsy hiverina intsony ny loza toy izao mahazo anay izao. Tompo entinay aminao koa ireo ankizy sy tanora manomana sy manao fanadinana baccalauréat manomboka amin'ity andro ity. Ireo ray aman-dreny manampy azy, meo fitoniana sy fahendrena ireo mpianatra, arovy amin'ny fakapanahy sy ny orooro ara-tsaina ka anana fiadanam-po, fanantenana sahady koa. Meo herim-po sy fahandriam-pahalemana ireo fianakaviana sy ny firenenay mandritra izao fotoam-piadinana izao. Indrindra Tompo, omeo toko mandrakariva ireo be fanahiny sy miatrika ny fanadinana ao anatin'ny zava-tsarotra samihafa, fikorontanana ara-ankonana, tsy fahampiana ara-bola ary ny fikorontanana ara-panahy vokatry ny fahotana mangejako. Tompo Andriamanitra eo, mananatra vavaka aminao izahay no ny firenenay dia ity Madagasikara ity. Mbola maro ny fijaliana, ny tsirary, ny fahantrana, ny tsy fahamarina sy ny tsy fahatokisana mianaka eny amin'ny sehatra maro. Fa ianao Andriamanitra mamonjy sy manavao ny firenena ka mitodika aminao izahay. Aseho ny famindramponao amin'ity tanina ity, manova fanahy sy fo ary ampio izay rehetra ho vahoaka tompon'andraikitra mitondra fahazavana amin'ny alalan'ny rariny sy ny fitiavana. Tsarovo koa ny fiangonanao, indrindra fa ny fiangonana Evitsekema. Amin'ny fanomanana ny synodà lehibe, mitondra izany eo anatrehanao izahay. Meo hery sy fahendrena ireo rehetra mandray anjara, mpitandrina, laika, solotena mpitarika sy mpikarakara. Ampianaro izy ireo hitady ny sitraponao, androso amin'ny firaisan-kina sy ny fahazavana avy amin'ny teninao, ary andray ny fanapahan-kevitra amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra sy ny fahasoavanao. Ampianaro ny fiangonanao, tsy hifanatona amin'ny fomba an'izao tontolo izao, fa ho sira sy fahazavana ho tena vavolombelon'i Kristy amin'ny asa sy amin'ny fiainana. Tompo, matoky ny herinao sy ny fahatsaranao izahay, na eo aza ny fahalemenay sy ny fahorianay, dia mino izahay fa ianao hiara-mandeha amin'ny olonao. Nantsoinao tahaka ny Mosesy izahay ka amin'ity anio ity,
dia ombaimba ho tanam-pamonjena ho tanam-panafahana ho an'ny mpiara-miasa aminay ho an'ny mpiara-dalana aminay ho an'ny mpiara-monina aminay ho an'ny ankonanay dia misaotra tompo mandre miaina izany vavaka izany ary amaly araka ny habe ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafaka sy tomponay no anandratanay izao vavaka izao miaraka amin'ny ampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisoa amin'ny fankasitrahana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo hitahy ianareo any ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo hamindra fo aminareo anandratra ny tavana aminareo ny tompo hanome anareo fiadana mandiana ombanao tokoa aho hoy ny tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Vava sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.